Ny fifamanoritry ny FCA dia manolotra ho anao ireo karazam-bilina sy ny tompam-biliny ihany. Tolo-lalana ho antsika sy ny tolo-velona. Amin'ny maha-biby mandinika ny velona amin'ny ahitra ny omby dia ny vilona ny foto-tsakafony. Raha vao mieritreritra ny eo fiompiana omby izany isika dia tsy maintsy mieritreritra ny vilona ho ampy azy ihany koa. Ho an'ny olom-pamokatra ronono betsaka nefa izay manana filana bebe kokoa dia mila manome fanampin-tsakafo hafa na ilay rovandy mba hatanteraka izany filana izany. Rehefa tsara ny vilona omenan'ny omby dia hita fa miaina ny masokarena lany amin'ny rovandy ilaina. Noho izany dia tokony ho ampy sy tsara kalitao mandavantaona ny vilona omenan'ny omby. Izany indrindra nanaovana ity toro-lalana ity, hanampiana ny mpiompy ronono ambony vilona. Mba tsara ny vokatra sy ny kalitao dia tokony omena lanja ny karazam-bilona ambolena, ny soapanafana sy fampiasana azy, ary ny fambolena sy ny fikarakarana ny tany-bilona. Ny taopam-bolena vilona dia azo zaraina ho fahavaratra sy maintany. Ka ny fahavaratra dia mizara ho roa ny fiandohan'ny orana, izany hoe manomboka novambra ka hatramin'ny janoary, sy ny anelanelam-potoana janoary sy febroary. Ny hitantsika izao aloha izany dia kizozy aloha izany izao ny hitantsika izao dia ny relaza dia chloris. Ny chloris dia vilona famboly amin'ny fahavaratra. Madin-dravina izy ary mirefy eo amin'ny 10 cm ka hatramin'ny 2 metatra eo ny halavan'ny tahony. Miendrika rajana koa ny felany. Mora mandrafitra ny tany ny chloris satria misy an'ny tahony izay somary mandady ka mamaka amin'ny voalohany. Tany masaka sy mamasana tsara ny tena tian'ny chloris. Enoy ny torohevitra omen'ga teknisiana Andramatoa Soa amin'ny fambolena chloris. Izao ngasy le tany asiako an'le chloris ko asa raha mety indray na tsy efa nanao amako fa naniry ihany dia mena volo kely dia avy eo mato azy fotsiny. Hitanao Eny ngasy efa masaka tsara, efa ao tsara le taninao. Fa inona le zana izay ary? Tay voalavo dia mba nasiako ireny kely soa arakaraka ny lelona izay ny olona tamiko e. Ary le zezika vato, le dolomi. Mbola tsara nahalala an'izay ako. Ity ino tena indehibe le fambolena chloris madamo Rasoa. Io koa fampiasa amin'ny fambolena chloris dia atoloko anao tsara. Dia espada ray sarety ihany. Dia le zezika tembolavo tembolavo dia fikazako azy. Io 3 kilao amin'ny volohany. Ity miaro amin'ny tany marikivy ity. Dia ka le marikivy amin'ny tany iny tsy zaka chloris mihitsy le izy. Hitanao ohatran'izao, ohatran'io, izao nanaovana azy. Dia afangaro amin'ny tany ny anaovana azy eo amin'ny 200 grama isaky ny ray ara. 200 grama isaky ny ray ara le masom-boly. Fa raha mihoatra an'izay izy tafa oatra loatra moa latsak'izay manidina kely dia fangarona amin'ny tany izy. Eny ngasy efa. Tany, lavenona, fasika, apombo malemy hitanao. Zay ny fomba fanaovana azy. Da ohatran'izao dia eo izy no fangarona eo. Amin'izay nefa efa kajianao tsara hoe mba tsy dia ho be tany loatra fa diso voafitaka indray amin'le famafazana azy. Izy ity misy fomba anankiroa ny fanaovana azy. Na ataonao fafisaritaka izy atao ohatran'izao. Fafisaritaka. Hitanao atao fafy manaratsorotra koa izy. Dia manaratsorotra ampianarika anao tsara le fanaovana azy. Fa atao manaratsorotra ihany koa izy. Dia mampiasa an'le fanaovana soritra ohatran'izao. Raha eo anera moa ny zazana azy dia mba manao an'izay ianao dia manaratsorotra tsara. Le chloris le nataontsika koa itsahana amin'ny tany, itsahana ohatr'izao koa izy amin'izay fotoana izay izy mba fangaro amin'ny tany dia malaky maniry kely le voa. Vilona maharitra ny chloris
Izany hoe maharitra 7 taona mihoatra izy vao mila vozona raha voakarakara tsara. Izany hoe hitondrana zezifahatra 20 taona isaky ny hektara sy zezika MPK 300 kilao isaky ny hektara amin'ny fiandohan'ny rotsak'orana. Ilaina koa ny hava. Sady azo omena maitso no azo tehirizina ka omena maina ihany koa ny chloris. Andeha hoenontsika ny fomba ampiasan'ny tsatsapiompy azy. Chloris zany mena maitso koa, tsy mampaninina azy ny mena maitso satria maimaina zany le chloris dia mba afaka mifangaro amin'le relaza zany ny tena anaovako azy. Vilona tena tsara atao vily maina ny chloris noho izy madin-dravina ka mora mainina. Enoy ange ny traikefa nyity tantsaha-piompy anankiray izay zatra mampiasa vily maina. Manomboka février dia manomboka manahiky kelikely. Satria raha amin'igny moa koa efa misy tokony araraotina zany misy zay mahatonga anay le manao le manahy satria indraindray mbola tsisy tena fotoana maina amin'ny fotoana igny. Zao izy ny tena tsara tapahana mihitsy ny tapahana le chloris dia rehefa avy eo somary afendraka kely izy hazo ipariparitaka. Dia mipetraka ray andro dia rehefa afaka ray andro iny dia vadika izy. Dia maina amin'izay dia somina amin'izay. avy le naparitaka teo dia natahorana ny orana dia natoby ohatr'ity izy. Rehefa avy eo izy zay vao ampidirina. Miandro fotoana maina tena tsisy vilona maitso. Avy eo fa samihafan'le foin sy le mololo. Tena hita. Satria ireo mantsy samy zavatra maina. Ia, fa nefa hita amin'le ronono zany mitana azy. Raha ohatra mololo mena ao an'le omby tena midina be le ronono. Fa raha vao foin izy mety midina izy fa kely fotsiny. Nataontsika hoe mety tapa litra mety mampiditra anazy. Zay zany mety différence-ny amin'le vilona maitso hoe kampaina. Mahatsara kokoa an'le ronono, izy koa zany lasa be crème be le ronono. Ny ho resahantsika manaraka dia mikasika ny pénicétum, karazany kizôzy sy relaza. Vilona famboly amin'ny fahavaratra ny pénicétum nafarin'ny omby. Misy ny karazany kizôzy sy relaza izay mety amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara. Azahoana vokatra vily maitso hatrany amin'ny 100 taonina ny kizôzy na relaza. Ny toromarika manaraka eto dia hanampy anao ahazo izany vokatra izany sy hampaharitra ny tanim-bilonao. Mahatanitany asidra ny pénicétum kizôzy sy relaza. Mety ambolena amin'ny toerana misy lampy izy. Azo atao amin'ny sisim-boly ihany koa. Izao ny fambolena azy. Asaina aloha le tany. Raha miasa zany le tany atao malemy tsara le tany dia mila alefa mialoha le zezipahatra. Ka le zezipahatra zany zezipahatra efa matraka tsara zany dia any amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 taonina isaky ny 2 hektara. Ary zezika engrais MPK eo amin'ny 300 kg eo ho an'ny 2 hektara zany 3 kg isaky ny 2 ara zany. Ny varinombo moa dia pahatsahivina fa izy dia volena amin'ny lalan'ny tahony. Ka le tahony rehefa amboly azy dia asiana masony 3 eo zany. Raha ohatra ka sendra lava loatra le vanany dia atao masony anankiroa. Dia atsofoka ny anaty tany na hoe aspirana izy zany. Dia ny vanany na ny masony anankiroa miletika anaty tany fa le masony farany aty ambony dia ikasika amin'ny tany mihitsy. Ny aton'izay dia mba ataontsika hoe mba ahazahoana mitsiry avy amin'ilay mason'ireo ny zanaky ny ahitra satria avy amin'ireo no miainga ny zanak'ahitra. Ny atony tsy anaovana azy anasatoana azy midina dia raha ohatra ka ataontsika hoe mahatsiry zany ny zanak'ahitra avy amin'ny toniny dia ho maina iny rehefa ny orinany satria tsy mahazo tany. Ny atony tsy anaovana azy lalina be ihany koa dia manjary ela be koa vao mipoitra ilay zanak'ahitra avy amin'ny masony.
Ny alalana zany a farafahalalana dia eo amin'ny ray injay eo na hoe 20 centimetatra any. Zay ny fambolenan'ny volovilona le farinomby amin'ny alalan'ny vanany. Fa misy koa moa le karazany hoe amin'ny alalan'ny zanakahitra misy dia Raha zanakahatra kosa no amboleny dia atao ray na roa isapotony mielanelana 40 centimetatra raha amin'ny tany marina ary 20 centimetatra raha amin'ny tany misy lampy. Mikasika ny fanapahana ny farinomby na Penicillium schizosis relaza dia eo amin'ny 50 centimetatra ka hatramin'ny 1 metatra eo ny ahavony no ataony fanapahana. Zany hoe tsy avela izy taolany mafy fa manjary be ny fanarian'ny omby azy. Zany hoe atao zany a zay hahazoan'ny omby mihinana bebe koa ilay vilona. Ny dian'anty dia 5 centimetatra ambonin'ny tany eo amin'ny fanapahana voalohany sy ny manaraka ary 10 centimetatra kosa amin'ny fanapahana farany indrindra amin'ny toerana be fanala. Izy moa izy volo maharitra mambolindray mandeha anao a dia manao fikarakarana sisa. Eo amin'ilay fikarakarana zany a tokony atao tsy maintsy atao isan-taona izy io fa raha vao maniry bozaka be loatra zany ilay kizozia dia lasa mamono tena. Tokony tsy ho jiban'ny omby zany ilay kizozia hoe andrasan'olona omby fa isany anankiray mahasarotina ny kizozia koa zany ilay vao hitsakitsaka. Fikarakarana zany a eo ilay fihavana isan-taona miaraka amin'ny fanaterana zezika gasy zezim-pahitra. Dia ny fanaterana simika zany a no ire sy ny ire zany a isaky ny avy manapaka. Zany hoe ilay mbola mando iny ny tany dia rarotiny izy a fafazana ire. Amin'ny afovoan-tany dia mahatratra 4 ny fanapahana kizozia na relaza mandritra ny taona. Mitombo zany raha mitondra zezim-pahitra amin'ny fiandohan'ny taona sy zezika ure isaky ny avy manapaka indrindra raha tsara ny orana. Raha fitinina dia vilona mamokatra ny Penicillium schizosis na relaza satria mahatratratra any amin'ny 2 taona isan'ara eo ny vokatra azo. Tokony ho karakaraina izy izany hoe hitondrana zezim-pahitra sy zezika simika ary izy dia mety atao velomaitso tsara sady azo atao otrobelona ihany koa miaraka amin'ny katsaka. Resahantsika indray ny mikasika ny bracaria. Ny bracaria dia vilona volena fahavara. Maro karazana izy ireo. Zao a karazana bracaria rusizensis tenetika aminao ty. Ny bracaria rusizensis dia somary voloina ary mamelana ny volana marsana. Dia misy koa bracaria brisanta zay. Ny karazan'ny brisanta kosa dia somary malama, madin-dravina ary manaky mamelana. Dia misy ihany koa izy bracaria milato. Io somary malefaka, voloina ary matanitany maina. Tsy dia mahatanty fanalina ny bracaria. Eno indray ary mikasika ny fambolena amin'ny bracaria. Fa ireo karazany telo lazaika anao ireo azo ambolena zanany, simana ny zanany a dia atsaika ihany fa ataovy manaratsorotra ihany le izy. Nefa ny le mila atao dia tena hoe tena zanany no ambolena fa izy tsy azo ambolena voana ohatran'izao le bracaria mila atao lazaika anao. Mielanelana eo amin'ny 30 centimetatra eo ny zanakahatra roa. Mora mahazo aina kokoa ny zanakahatra raha mialohan'ny anatsahina azy dia atao ao anaty rano natain'ny omby miaro fotaka ny fakany. Fa ny sasany azo ambolena anina ohatr'izao any. Fa malakilaky ihany koa izy le atao zanany na itony aza azo atao zanany ihany koa. Raha ambolena voniny dia 200 grama isaky ny ray ara ny masomboly ilaina. Ny fitaoam-panapahana ny bracaria dia mialohan'ny misondro-dreny, mialohan'ny fahavakisan'ny vono izany. Mamokatra ihany ny bracaria satria mahatratra ny amin'ny 500 sy 700 kg isan'ara any ary afaka manapaka in-3 na in-4 ao anatin'ny taona iray. Azo ampiasaina ho velomaitso ary azo amainina ihany koa ny bracaria saingy somary maharitra kokoa ny cloris ny fanahazana azy. Marina fa ny bracaria dia volo maharitra, mihoatra ny ho taona izy izany, fa tsy maintsy hitondrana zezika
Dispatch any am-piandohan'ny Rotsakorana, hitondrana NPK ihany koa izy. Ary isaky ny avy manapaka dia tokony hitondrana zezika siramamy na urea. Ndeha ho resahantsika indray mikasika ny katsaka atao sakafon'omby. Volena amin'ny fahavaratra izy ary ampiasana amin'ny anelanelam-potoana raha atao vilo maitso. Tena mampivoizay satria io zany itsonjovanay an'ilay sakafon'omby elanelam-potoana. Mbola tsy miakatra ny vola tambary, vola tambary toy ny avoanina sy ny regrasy, ny tizozilany sy ny chloris lany. Dia io katsamaitso io zany itsonjovanay an'ilay elanelam-potoana. Maro ny katsaka famboly atao vilon'omby. Ao ny karazany tombotsoa, ny meva, izay mety tokoa atao vilon'omby ary akana provandy na atao otribily. Ao koa nefa ny karazany safiotra izay farana fanepita. Manao ahoana ary ny fitoam-pambolena katsaka atao? Io zany dia maniry foana raha avy ny orana. Zany hoe hatreo amin'ny volana faraparan'ny oktobra tsika zany, pahavy ny volana janvier dia afaka mamboly an'ilay katsaka foana. Dia ny ilana ho azy zany azonao hoe ampiasaina izy aloha, azo alaina maitso izy rehefa tsy ampy ny vily amin'ny fotoam-pahavaratra. Dia na ihany koa itsonjovana ny maitany zany atao otribily na ensilage. Ensilage zany raha ohatra izy ataonao ensilage dia tsara zany mba henitevitra kely aty amin'ny desambra aty satria indraindray ilay katsaka miakatra aty amin'ilay fotoana vao betsaka be ilay ranon'orana zany dia tsy dia tsara loatra ilay ensilage. Mila mitondra zezika misimisy ianao zany satria ny katsaka izy sarotiny be izy amin'ny filana ara-zezika zany. Raha kana voany dia mielanilana 2 metatra ny soritra ary 10 centimetatra ny la miaramilana. Raha anaovana otribily kosa dia 10 centimetatra ny elanelan'ny soritra roa ary 30 centimetatra ny la miaramilana. Izany hoe mety mahalany eo amin'ny masomboly 80 kilao ka hatramin'ny 80 kilao isaky ny hektara eo. Manao ahoana ary ny fikarakarana sy ny fanapahana ny katsaka? Volana sy tapany eo mahatratra eo amin'ny rain'izay sasany eo zany ny ava, ohatraohatran'izay zany. Amin'izay izy mahatratra any amin'ny 4 andro zany ny ravin'ilay katsaka. Dia asianao zezibazaha, asiana urea indray zany isatotiny. Dia 1 kilao isaky ny ara indray zany ny zezibazaha ampiasainao izay. Fanaovana ny vilo maitso dia io dia tsy andrasana histolany ihany koa ilay izy, zany hoe mialohan'ny fahavakisany voa ary amin'ny farany ambony iny. Iny moa tsy voa fa voniny. Alohan'iny zany ny fanapahana azy. Fa raha ohatra ianao zany hataonao ensilage ilay izy dia eo amin'ilay fotoanan'izy afa mambabo zany, afa misy voaniny afa amin'ilay fitonoana azy iny. Efa somary miha mafimafy kely izy zany fa tsy ilay tena mbola mandry nono be. Efa miha mafimafy kely iny dia eo zany no anaovana an'ilay ensilage. Araka ny voalaza tany aloha dia tsara atao otribily ny katsaka. Afaka tetehana amin'ny masinina izy ary afaka tetehana tanana fa atao maniry tsara fotsiny. Rehefa voatetika dia atao anaty lavaka izay tsy tatera-drano ary tsindriana mafy mihitsy mba tsy hidiran'ny rivotra. Avy eo dia saromana ny ensilage mandritra ny fotoana vitsivitsy mandra-pilana azy. Tena azo atao any anivon'ny tantsaha tsara ny otribily. Tandremana tsara mba ho voatetika tsara nefa ny katsaka ary ho voatahiry tsara ao anaty toerana tsy azon-drano. Ny katsaka dia mety ahazahoana 20 ka hatramin'ny 50 kilao isan'ara eo raha voniny ary hatrany amin'ny 50 kilao eo raha tahony. Mety ahazahoana hatrany amin'ny 400 kilao raha otribily. Raha finina dia ny katsaka dia anisan'ny vilona mety atao vilo maitso ary tena tsara atao otribily amin'ny fisimisy mavesaka ao tahony. Mahavonjy izy ny izany. Tsara karakaraina izy hitondrana zezika ary
arahana tsara ny fotoam-panafahana mba hamoany an'ireo hery betsaka ao anatin'ireo. Hitantsika teo fa maro karazana ny vilona afaka ambolena amin'ny fahavaratra. Na dia betsaka ary ny vilona mandritra n'io fotoana io dia tsara ny mamboly sy mikarakara mba hananana vokatra tsara sady hiomanana amin'ny maintany.